Dimapolo sy roanjato be izao ireo trano eva miranty etsy amin'ny Eskantanimena mandritra ilay hetsika Fermada izay aharitra hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Aogositra ho avy izao. Hanomezana lanja ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana moa ity hetsika ity ary maro ihany koa ny mpandray anjara raha ny fanazavana azo hatrany. Empolo isanjaton'ireo tantsaha dia nahaleo tena avokoa indrindra teo amin'ny arabola nandritra ny fanatanterahana ny hetsika Fermada raha toa ka 5 isanjato izany tamin'ny taona voalohany isian'ny hetsika 14 taona lasa izay. Andiany fa 15 amin'ny hetsika izay notanterahana ka anisan'ny tanjona amin'izany ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fampivoarana eo amin'ny lafiny toe-karena. 500 ireo mpandray anjara raha toa ka 520 izany tamin'ny taona 2014 ka mba hivelaran'ireo tantsaha amin'ny sehatra maro no anisan'ny antony iray ny hetsika mba tsy hionona fotsiny amin'ny famokarana sy ny fivarotana ireo tantsaha hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Fermada ny fahadimy ambin'ny folo moa zany dia tena miavaka mihitsy satria tsapa zany amin'izao fotoana izao niezaka ataon'ny tantsaha ary mivelatra zany le Fermada hoe économie rurale toe-karena ambanivohitra zany tsy mifantoka fotsiny amin'ny fambolena sy fiompiana fa mivelatra koa amin'ny asa tanana, amin'ny arenan-kibon'ny tany, amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny isan-karazany zany tonga teo daholo ny tantsaha ary ny tena goavana indrindra dia ny fahatsapan'ny tantsaha fa zava-dehibe mampandroso ny fifanakalozana vaovao. Azonareo satria tsy ampitsony zany le fivarotany fa tena aka vaovao aty Antananarivo aty amin'ny renivohitr'ny firenena zany ny tantsaha hoe inona indray ny zava-misy, ahoana indray ny fiovan'ny tontolo iainana. Izay no mahatonga an'le loahevitry ny Fermada andiny fahadimy ambin'ny folo manao hoe fifampitokisana mpamokatra maharaka ny fivoaran'ny tontolo iainana sy fifanakalozana tsy mifamono antoka. Anisany mampandroso ireo tantsaha hoy ny tompon'andraikitra ny hetsika satria mandritra ny andro natokana hanaovana ny hetsika Fermada dia hisy ny famelabela ara-kevitra izay ho tanterahana raha-pitso hifampizarana tra-kevitra eo amin'ny samy tantsaha ary ireo tompon'andraikitra voakasika io sehatra io. No amafisin'ny filohan'ny Fermada fa mba hialana amin'ireo karazana fanambakana tamo amin'ireo tantsaha mamokatra indrindra eo amin'ny vidin'ny vokatra no nanosika azy ireo hanatanteraka hetsika. Tanjona hatrany arak'izany ny hanatsarana ny hetsa ka efa faritan'ireo tantsaha sahady ny lohahevitra ho mpanjinina amin'ny taona ho avy ka hijerena manokana amin'izany ny mpamokatra, ny teknisiana ary ny mpanambola tsy mifanambaka.